Manao daholo nareo rehetra. Salama. Tena tsara mihitsy izany. Manao daholo eo. Mafana tsara ny atao anaty trano. Mino zay fa mafana tahaka izay koa ianareo izay mijery ny televiziona amin'izao fotoana izao na aiza n'aiza mifaritra misy ianareo mijery ao amin'ny Facebook sy amin'ny internet ihany koa ampahatanana manokana ho an'ny androany. Amin'ity an'io ty dia ao anatin'ny fitetezana ny fotoana no ataontsika loha hevitra zany hoe tety taona maromaro sika mety hemitra any amin'ny taona 50, 80, 70 ary mety androso mihoatra ny 17 mety resaka fotoana fotsiny ihany koa satria izay le tena loha hevitra hoe taona sy ny fotoana mety hoe tamin'ny omaly mety hoe rapitso. Ao anatin'izay indrindra moa zany no hoe anaovana ankizy fanadinana fahatelo amin'ity anio ity ao anatin'izay ihany koa ireo nominé mbola asika atao tsara mihitsy ny misafidy azy amin'izao fotoana izao. Satria izay no tena antom-pisiny ty prime fahatelo ty ihany koa antom-pisiny anankiray zay hoe nominé dia hira voalohany eto ahafahantsika mpijery mifidy hoe iza no akarina iza no tokony andao ny fifananana tovolahy iray boy iray sy girl iray no tsy maintsy mandao ny fifananana amin'ny farany fandaharana fantatsika hoe izy ireo mandao ny fifananan'ireo. Coach Yary sy coach Eric no nampiofanan'ireo ankizy ireo atao anatin'ny hira sy ny mozika izay entina amintsika eto ary coach Christiane sy coach Henri kosa no nanao ny rindran-tsehatra ary ao anatin'izany dia ao anatin'ny fitsarana ihany koa misy ny fanjandriamanantena tiavantsika mafy be izy ireo. Ndao ary atomboka e. Tsy andrela mihitsy fa ndao atomboka. Atombotsika amin'ny tovovavy ary mandeha alfabetika ny filaharan'izy ireo nominé dia roavavy ny nominé mazava ho azy dia raisitsika zany ny voalohany ny PZP espace G1 dia tsy iza fa ifita. Tiako ny vanim-potoana iainako amin'izao satria izao ny vanim-potoana voapirofo aminahy sy hitako maso dia na dia misy ary lafy tsara sy ny lafy ratsiny dia hitako hoe sambatra kokoa za amin'ilay amin'izao fotoana izao. Iry iraiko amin'ity prime ty fenonao bodo dia antony iraiko anazy satria tiako aloha ilay hira voalohany indrindra dia nidiran'ilay fotoana ilay temps anatin'ilay hira ilay hoe aiza ianao mitady anao amin'ny fotoana rehetrarehetra fenonao za amin'ny fotoana rehetrarehetra izay angamba fitiavana kokoa ilay hira fa afaka hiraina anaty fotoana. Manentana anareo za hifidy anahy par SMS Facebook dia YouTube koa fa tsy handiso fanantenana anareo za amin'izay hira ho ataoko dia misaotra ho an'ireo izay efa mifidy anahy sy izay mbola hifidy anahy. Mankasitraka tompoko. Favutuna nyanarano
vitasi kuchatsy matsy ato anatiko eny anao ao anao ireny tena ty fatsiany atao anatin'ny akademia théâtre nanome loka avy hatrany aloha ny mpitsara ho anao ry fita mangamanga be daholo akoatran'ny Henri zao anome loko izy io manga anankidimy be avy hatrany no azony fita mety hoe mbola misy fanazavana ve zay sa nahafapo le famarananao azy aloha ao tsara ty le akanjo mangamangana fotsiny ohatrany totsy lavatsy foy zay fotsiny ohatrany hoe tsikerakely angambany ohatrany nasa le kiraro ny avo loatra sa le akanjo ny foy loatra fa ohatrany tsy lavatsy foy afafo zany le izy zay fotsiny vita le début anao le fanomboanao igny misy ny détonne kely teo tsy haiko mety tonga dia enao le izy any amin'ny fanombomboana mety tsy mbola nafana tsara ny feo mila vonona tsara rehefa hiditra fana izany ary na meloko manga ihany manga ihany io sotra nareo mpitsara ary sotra ny fita ihany koa rehefa avy eo aprimina ny akanjo mariazy fa aleo aloha fantaritsika hoe ahoana ny anoizantsika azy Christian ye aty ambany aty no misy amin'izao fotoana zao misy olona kely zay eto akaketo isa narala Christian kely Christian samy Christian zay ny eto fa za manentana dia izy mihira rehefa avy eo izy anisan'ireo ivahiny eto fa andao sika ampandrosindray any mihaja raha hoe tsy tamin'ity vanim-potoana ity zany ahako dia ny vanim-potoana tena tiako tamin'ny vanim-potoana misy mbola nampalaza ny country zany satria koa moa ny feoko somary gras zay dia resaka hoe ohatrany hoe western country ohatr'izany no tena tiako sady mame ohatrany hoe mettre en valeur an'ilay feoako zany ny raha ataoko amin'ity prema manaraka ity iran'ny Garou que le temps titre ny tena zavatra tantarainy zany ohatrany hoe nisy mpifankatia anankiroa dia nisaraka zareo nefa tsara be zany ny relation zareo talohan'izany dia hoe tia niverina zany hoe raha mba ohatran'izao mba hoe verina kely hoe eto amin'ity verina kely eto amin'ity fotoana ity mba ahafahako izy hoe mamina saotra izany afaka mity anao indray
juste hoe kely fotsiny na hoe fotoana kely fotsiny zany. Manentana antsika rehetrarehetra zany a ividany mihaja PZP espace B1 YouTube Facebook ary SMS fa tena anomeny zavatra tsara indrindra to amiko ka anerina zay lesiko rehetra vita tany amin'ny aloha tany misaotra an'izay efa nifidy ana ary mbola manentana antsika rehetrarehetra ifidy fa ataontsika amin'ny live be io. Que le temps me libère de ton image encore, qu'il m'apprenne au-delà, qu'il m'apprenne demain, qu'il m'apprenne à aimer sans plus jamais de chagrin. Que le temps me laisse vivre ma vie mais sans remords, que le temps me laisse vivre et voir jusqu'à l'aurore, qu'il m'apprenne à survivre en oubliant d'avoir, et puis jour après jour qu'il m'apprenne sa gloire. Et si le temps m'entend, qu'il te le fasse revenir, juste pour un instant, un poème. Et si le temps m'entend, qu'il sache te retenir, pour un moment, je t'aime. Que le temps s'accélère, même s'il me laisse vite, que le temps exagère à m'en coller des rides jusqu'au coin des paupières, qu'il fasse bien ce qu'il veut pour gagner toutes les guerres de mon cœur miséreux. Et si le temps m'entend, qu'il sache te retenir, juste pour un moment, je t'aime. Oh. Et si le temps m'entend, qu'il sache te retenir, oh yeah, juste pour un moment. Oh yeah. Afaka kosa angamba izay ny fitaintainana efa nandeha teo ny G1 zany hoe ny girl dia iny zao ny B1 raha ohatra hoe mbola isafidinareo PZP espace B1 mazava mazy efa hainareo tsara mihitsy. Ahoana hoy ianareo mpitsara? Loko manga anankiroa ny tazako, telo andray fitenenana aloha iarina izanajanara dia nanome ny loko manga. Somary lasa aloha mihaja tamin'ilay fidirana deuxième partie satria mbola tokony ho carré tsara angamba n'ilay fidirana izay vao niditra. Tokony ho ahitsy amin'ny mihaja à l'avenir lasa matoko tena be loatra ianao dia sous-estimé ny hafa, zany hoe mi-surestimé loatra ny feoanao angambany dia lasa tsy mazoto mianatra tsara angamba.
fa mahaiza mieny tsara dia ahintsy ilay tsy mety be da be. Anazava ihany koa za moa zany nanao mena dia tsy maintsy manazava ho bedin'ny fanja etony ray azy zao hiteny hoe raha le final zany iny ny tena hoe clouan'le fietsehanana nataony dia raha par rapport amin'le maly miala tsiny aminao afanja dia efa tena le ezaka be dia be fa mbola tsy tonga hatrany amin'le izy mbola tsy tonga hatrany amin'le izy efa nisy ezaka be dia be raha maly mantsy tena zéro dia teto zany mbo demi fa tokony mbola ambony tsara le kokoa noho izay zay ny nanomezako mena fa ny mpanao votinina any a mino aho fa nahita an'izay tokony ho ataony fa tsy azoko misy zavatra tsy azoko kely azafady voatery miteny an'le maly a nefa tsy tianao a rehefa miresaka ny hoe aza resahanao le omaly ozy ianao tsy misy anam-pina intsony zany enare nisotranao miaja tao anatin'izay rehetra rehetra zay sady mbola ao anatin'ny tiakatrany any koa ny voany a no apitany amin'ny rizatahina ary ala valon'nosy ary aty apita aty tsy lavitra ka aty amin'ny mpitsara izay ety no andraisantsika ny mpifaninana manaraka efa hitantsika teo zany tovavy gea dia ity indray a oraisitsika mazava ho azy ny tovavy faharoa ampatsahivina fotsiny ireo laharan-tarby ahafahanareo mandefa ny sms 032 32 00 234 na 034 34 777 11 laharan-tarby izay mora tadidina kely ireo fa dia ireo no ahafahanareo manafitra nyizay mpifaninana tianareo avotana ao anatin'ireo satria dia iray ihany no tsy maintsy manohy ny fifananana nisy ny fifidianana teo amin'ny facebook sy ny youtube saingy efa nikatona tamin'ny atoandro zay a sms irery ihany sisa no ahafahanareo manao an'izay safidy zay hatramin'ny folora sasany alina anio asabotsy no azonareo a atao izay fifidianana amin'ny alalan'ny sms zay ary dia ho hitanareo misoratra amin'ny televiziona ihany rehefa hoe tapitra amin'ny fifidianana tsy misy afaka mifidy intsony zao ary raisitsika ny tovavy izay tafiditra nomine ihany koa tamin'iny herinandro iny hiezaka andresy lahatra atsika rehetra i Paty PZP G2 raha ny taona tiako hoe nahaterahako dia tany amin'ny hoe 1400 tany dia ny antony tamin'izany ny olona mbola ohatrany hoe mahay mirahina kokoa dia mbola nadio ny tontolo iainana fa diovana dia zany no tena antony tena tiavako mipetraka tany dia zay ny raha ataoko zany mbola ho avy ny Eriky manana ny antony safidianako an'ilay izy misy resaka fotoana dia zay any angambany tena hoe antony hoe hirako an'ilay izy dia misy antony manokana ihany koa izay mety hoe ohatrany hoe tsy tiako tenenina be loatra angambany dia manasana rehetra zany hifidy anahy dia atoka mahafinaritra anahy hoe zavatra ataoko dia manasantsika fianakaviana rehetrarehetra koa hifidy anahy dia ny olona rehetrarehetra mipetraka eny Lasour ny ankomina Lasour Mbatonjara Kadidratovo dia manasana hoe hifidy anahy dia mbola misaotra betsaka anareo koa fa efa raiky ihany hoe efa maromaro nareo no efa mifidy anahy na Facebook na amin'ny SMS dia mankasitraka tompo dia mbola tsy izy ihany raha ohatra ka mahafinaritra anareo zavatra ataoko fa za vonona amin'ny zavatra tsara ho anareo foana you
satra tompoko izy no paty ary PZP espace G2 raha ifidy azy kosa indray nanahoana hoy anareo mpitsara ary ny zavatra nataon'ny paty teo inona ny loko menareo azy loko manga anankiray avy amin'ny ary mena manga ny mpitsara sasany moa zany zao mbola mandinidinika kely manga manga telo zay tsara aloha ny tsara ny feonao ao tsara koa zay sy ta teknika rehetra rehetra fa ohatrany tsy mahatsapa ny ninona mihitsy aloha zany zay ny anankiray nisy fotoana ianao tetsy tonga dia hita be hoe saika hiditra fa tsy tafiditra tsy sura tsara zany mbola tsy vonona tsara ara-peo ngambana tsy haiko na le taona tsy vita fanomanana tsara dia nankiray tena lehibe indrindra tsisy fantatro izay tenenin'ny patina kely ary mbola ho avy ihany ny henoko teo zay dia tonga dia ay ndahary nefasa nataoko manga le izy satria assez bien hoy le mpampianatra dia donc tsy afaka nomemena fa na izany aza tsy convaincant mihitsy tsy nasianao tantarany tsy nampiasainao ho entina ho positivenao any hira le gitara fa lasa ohatrany nanembatsembana anao ary le izy ary hitanao fa jereo fosy izy ianao hoe tsy hitako izay tantaran'io gitara io dia hita be mihitsy fa assez bien zany dia zay no mahatonga azo manga amaliko kely ny coach Erika nanome manga satria io zazavavy io nanao défi mihitsy izy ho antenany amin'io hira io satria tsy mahay mihira amin'ny teny malagasy nefa gasy dia zay ngamba no valin'le hoe tsisy zavatra hay mihitsy ny teneniny fa so ihany fa haitsika ilay hira nomeko manga fotsiny ianao satria nanana courage nanao an'le izy raisiko anahy daholo ny adosoana rehetra hoe nampanao anazy hoe tanginan'ireo zavatra ireo zay diso fipetraka aloha le zavatra tsy ohatr'izao kosa ny nametrahana azy maly tsy hoe mametsiny an'le régisseur fa tsy ohatr'izao le izy fa ile farany eo izy tena teto aloha be teto nefa tsy tafapetraka eo aloha iny fa na izany ary tsy nitengenanao daholo izy rehetra fa nidinga tery ianao nanao anankiroa nefa tokony andingenana izy rehetra hitanao tsara ngamba paty fa diso ianao tamin'iny efa diso ianao ny ray mandeha dia nahitsy dia hitanao dia androany ray naverinao tokony no menamena mihitsy fa noho ianao le nominé dia ozy hoe aleo ny mpifidy no mijery hoe iza ny tiany ianao sa le taloha teo fa tsy za no miteny sady hoe ianona fidinana ho any amin'izay olona mbola hifidy mandrapavitan'ity prime ity fa diso be dehibe ianao dia marina ny kristianina tsy ny lalaovinao mihitsy partenaire anao le gitara fa tsy partenaire le izy fa lasa ennemi zay sotranareo tsara ary mbola azo atao tsara mihitsy mifidy aloha mandrapatonga ilay fotoana itenenana hoe aoka izay tapitra tsy afaka mifidy intsony dia laotsika angamba ho any amin'ny kolisy kely indray hijery hoe ohatrany ahoana fiomankomanany ankizy ao ye mipetrapetraka tonotono tsara ny ankizy amin'izao fotoana izao fa izao no hitsangana kely amonjy andry zareo eto akaiky eto zao misy any Paty Andrea dia eto ihany koa Ismaël Eljoa sy efa tsy miafina tsony zareo fa zay manko tenenareo mpijery hoe rehefa azo caméra moa zareo dia manao ohatran'izao dia hoe saina manao an'izany ny ankizy efa tsy miafina izy efa ndraindray koa mba menatra koa zareo eto hoe io sarinay eo amin'ny télé eo fa mino fa efa voaraindry zareo tsara satria sarosarotra ihany satria voaingana angery zareo niditra tanaty
fifaninanana dia mivoatra tsikelikely mizatra tsikelikely an'izay hoe alaina sary matetika izay dia andray tovolahy anankiray ary sika izy no nominé faharoa amin'ny zalahy tsy izy zany fa i papo raha tsy amin'izao vanim-potoana izao misy dia tiako kokoa ngamba raha ohatra hoe mbola tarindrinan'izao vao misy ohatra hoe mety hoe ohatr'izao ve anteraka na hoe mety mbola rindrina kely dia ohatra hoe ny jeunesseko zany mety hoe any amin'ny taona 2030 any na 2050 satria hoy zany hoe mety hoe amin'izany fotoana zany mety ataoko hoe efa mba milamina ngamba na hoe mandroso kokoa raha niaraky ny teknôlôjia ny fiainana satria raha amin'izao fotoana izao mbola hitako hoe eo ngambany ny raha ataoko amin'ity prime ity dia cette année lany Maty Pokora ny tantaran'le hira moa zany tsisy hoe inona fa ohatrany hoe misy taona anankiray miverina indray dia mitantara an'le izy hoe cette année là ohatrany hoe miresaka zavatra niseho passé tamin'izany fotoana izany dia irainy amin'ny maha izy azy dia izay no hoentiko amin'ity prime ity hoe cette année là anandray dia hoentiko amin'izay koa le izy eto dia misaotra sahady ho an'ireo izay efa nanohana sy ho an'ireo izay efa mifidy anahy dia mbola manentana antsika rehetrarehetra hifidy satria mbola vonany ameny tsara foana ny papoa satria hita hoe mbola maromaro ihany ny zavatra tsy ampy fa mbola vonany hiezaka sy hanao milay foana dia manentana antsika rehetrarehetra hifidy amin'ny papoa fa ataoko milay be
Netany tany amin'ny taloloha kely tanysika. Asa hoe nakafizinareo tsara ve le izy teo? Nakafiziny tatan-trano be? Nanome loko manga, mena. Tonga dia nazava avy hatrany zany fanjandremana tena amin'ity loko mena sa mbola miandry ny loko nireto mpitsara mena ihany koa avy any amin'ny aory. Manga avy any amin'ny ary. Kristiana moa zany efa nanome loko manga ary manga ihany koa avy amin'ny Erika. Eny ary. Tsy tentsona hoe be dia nifanja fa le maly aloha le final lana namezako mena satria tapitra l'izy le mandroso etanany tehaka daholo zay maly ariva zay fotsiny. Raha ohatra ka au niveau any hoe filalovanao azy dia hitako hoe énergique milay etc. Fa ny olana dia hira io zany hoe tsy maintsy tafaraka ny feo sy ny geste sy ny tantara ao anatiny dia tena miala tsiny fa tsy nety ny feo. Manamafin'izay fotsiny satria hatramin'ny voalohany aloha tamin'ny fandraisana tamin'ny voalohany dia efa tsy tafiditra, saika tsy tafiditra fa natafiditra aza tsy ao anatin'le tonalité. Hatramin'ny farany dia latsaka kely ny feon'ny papo. Efa nisy fotoana nitaritin'le choriste hiakatra kely le feo fa tsy nety tafakatra mihitsy fa angamba tokoa variana tamin'le fandihizany. Tandremana mafy fa rehefa tsy maintsy andihy ka mihiry dia tsy maintsy ampiarahana ireo fa tsy misy mandeha tokana. Any fampaherizana le manga ataoko papoa. Sotranareo tsara ary tamin'izay sotranao papo afaka makaina kely amin'izay fa mety hoe sepitra be ihany koa izy. Efa reny zany ireo ankizy atao hoe nominé nisy an'izy miravavy sy izy roalahy. Ahoana raha nizatsika azy Riza tahiny? Zay no saika ampatsiahivina antsika fa reny zany ny nominé miravavy, nominé miralahy ihany koa efa tapitra nandalo avokoa dia antsika mpijery amin'izay no manapaka hoe iza no tianareo amin'ireny tsahivina trano fa amin'ny alalan'ny SMS ihany satria ny Facebook dia vidéo izay na zavatra nataon'izy ireo tamin'ny herinandro no ao amin'ny Facebook ao ary dia rehefa tamin'ny atoandro dia notaperina izay satria dia ilay seho teo no tokony ho tsarainareo indray zany zao amin'ny alalan'ny SMS any amin'ny 032 32 00 234 na 034 34 777 11 PZP dia miataka kely G1 sy G2 ho an'izy roavavy, B1 sy B2, B1 na B2 ho an'ny lehilahy. Anjarantsika ny safidy mandra-patongany amin'ny folora sasany alina fa zao toizantsika ny fahitanan'ireo mpifaninana hafa rehefa avy eo satria dia fanadinana ihany koa izy ity ho andry zareo ireo fa zao aloha mandray vahiny sika maromaro ny vahiny ho avy eo ary dia anisany atao hoe vahiny lehibe ao anatin'ny tontolo mozika no raisika ho an'ny androany ray amin'izay ity raisika voalohany ity amin'ny orakoraka mafy be Samuela. Manahoana daholo sura mihitsy manantena fa hiara ivatsika androany za maka anareo menakavy mihitsy Mila ravo mafuta wo apinga mputu futa wo Jaska fanana wo Tena mila matama wo Fawo chotum manavya wo Mila tono masasya wo Umefa paturina wo Te ande fasira ira wo Fataraja Macharo manginina watie Nasamburu na Fetch nyana na
tsisy farany ny ato an-tsaiko hoe raha teto angabenao zay vao asambarana kasatonina mihitsy aho fa mietsika krizy aho mila zava mahery aho teika fo marery aho omesarypakoly aho mila lana devoly aho milano pitolo aho jerevotika takoto aho vataraka matsaro mangingina matie nasambolona fetsofetso nyanarabie matateraka avoko ny natao efa tsisy farany ny ato an-tsaiko hoe raha teto angambenao zay vao asambarana fataraka matsaro mangingina atie asamborona fetsofetso ny anarabie matateraka avoko ny natao efa tsisy farany ny ato an-tsaiko hoe raha teto angambenao zay vao asambarana zay vao asambarana zay vao asambarana aloha anao mbola atao taraiky kely eto alohalohany etsika satria anotanotany zavatra ako Samuela za zao ary mino aho hoe tsy za rery natsikaritra an'izay taloha ianao rehefa miakatra ambony sehatra dia ohatrany hoe tsy dia nanao kiraro na kapa natetika ohatran'izay zahay rehefa ohatrano ka mikitikitika herinaratra ohatra no ohatr'izany ka tsy mikiraro taloha dia lanin'ny courant kely foana ianao ve tsy mbola nisy fotoana mihitsy tamin'izany reny hoe tambola sy nanao kiraro hoe lanin'ny courant kely indraindray lanin'ny courant ihany ty zao mampatahotra anago dia misy courant dia nanaoko nanao an'ity mba tantarao anay hoe zay indraindray zay zay anankiray tadidinao sy mba mahafinaritra misy fotoana tena indrindra moa zany rehefa le smon reny le estrade dia le micro le miaraka amin'le fil tsara iny mitafakasoko le nify dia ohatra everan'ny zalafa manao jacksone angao nefa na izanajany ary hainao ihany nanafinazy za fetsika atoroanany afetsenao zany ao anatin'izay sotranao Samuela tamin'ny afandalovanao tamin'ny Pazzapa tamin'ny tsy anio ity sotra sura mihitsy lay sotrany Samuela isika dia mbola ato anatin'ny fanarahanao ny prime ihany isika amin'izao fotoan'izao mbola itoy ny ferahantsika aza mialo mihitsy fa akaina kely vetivety